nokanana tamin'ny fomba ofisialy tsy Analakely tao anatin'ny Somakodis taloha ilay fitoerana fikolona tanora omendrika YCC izay no afatarana azy raha ho an'ny eny Analakely eny. Vokatry ny fiaramiasa teo ministeran'ny kolotsaina sy ny masovo amerikanina no nahafahana nampiroborobo izany sehatra izany. Nahazo fitoerana vaovao fanamafisana ny traikefa mikasika ny fahaiza-mitarika sy ny fahamendrena araka ny maha-olo-pirenena ary fampiroboroboana ny demokrasia sy ny tanora eto Antananarivo. Nitokana tampompo ofisialy tokoa izany fitoerana fikolona tanora omendrika na YCC etsy amin'ny Somakodis teo aloha etsy Analakely ary vokatry ny fiaramiasa eo amin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny masovo amerikanina. Vangana ahitana hoe misy fiaramiasa matotra sy tsara eo ny firenena rotonta ny États-Unis sy Madagasikara. Fisin'izay fiaramiasa zay no niraisina nanaovana izao fiarahamonibonantoka zao nananganana ny YCC ity mba ahafahana manopy ny tanora manome azy ireo fitaovana rehetra ilainy ahafahany mivelatra sy mianatra. Ary araka ny hitanareo tsy ny teny anglisy teny malagasy ihany hita fa misy teny frantsay sy teny hafa izay mety ho azo ampiasaina ihany koa ampiasain'ireo tanora ireo ivelarany. Ny tanjona zany dia ahafahana manampy azy ireo ivelatra mampitarika azy sy ahafahany mijoro tanora tena voataiza sy nanano fianarana zany voavoatra mba ho afaka miantoka ho avy tsara ho Madagasikara oreny. Nametraka amin'ny mahazava-dehibe ny fisiany tony ivitoerany tony ny ministry ny kolotsaina Andriamatoa Jean Jacques Rabenirina satria dia mandray anjara betsaka eo amin'ny fanabeazana ny tanora sy izy tony. Akamaroany vahoaka malagasy dia tanora avokoa ka izay no anisany nanaovana nyty nanokafana nyty fitoerany ity mba hanomezana sehatra ny tanora voalohany indrindra hahay hikady sy hikolo ny kolotsaina malagasy fa indrindra koa hahay anaiky ireo kolotsaina vahiny hafa ihany koa izay tokony ho fantany. Amin'ny alalan'ity fitoerany ity zany dia sehatra omenan'ny tanora malagasy mba hahafahany hifandray amin'ireo kolotsaina vahiny maro araka ny voalazan'Andriamatoa ambassadeur teo fa tsy na ny fampiasana ny teny tsy ny teny malagasy sy ny teny anglisy ihany na ny teny frantsay ary koa na mety ny teny firenena hafa. Ny fikambanana musea na ny Madagascar US Exchange Alumni Association no andrindra ireo zavatra rehetra sahana ao anatin'ny vina YCC toy ny fiahina ireo tanora eo amin'ny seha-panabeazana maro samihafa, ny fampiofanana teny anglisy sy ireo toromarika mikasika ny fandratona fianarana ho an'ny Amerika ihany koa.